Ary noho izany ny jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy, fa Jesosy namaly azy hoe ny iraiko miasa mandraika ankehitriny ary izaho koa miasa. Sabata hatrany no resahintsika, sabata no dinidiniantsika sy ho fakafakaintsika, andraisantsika lesona ampiarina eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Be dia be ny hevi-diso mahakasika ny fitandremana ny sabata, ary ny raby sy ny mpisorona no tena nampiditra n'izany resaka izany. Ny toe-tsain'izy ireo manko teo tamin'ny fotoanan'ny andron'ny testameta taloha zany dia ny hoe natokana ho an'ny sinagoga sy ho amin'ny tempoly irery ihany ny asa atao rehefa tonga ny andro sabata. Ka na inona inona mifanohitra amin'izany dia fahotana, mendrika hosaziana sy hotoram-bato. Rehefa tonga Kristy dia nahitsy ny Jesosy mihitsy izany fotom-pisainana izany. Fa azo atao tsara ny manao asa soa rehefa tonga ny andro sabata. Manao fanasitranana, mamangy ny marary, mampahery ny kivy sy ny ketraka, manohana ireo izay kivy noho ny toe-javatra maro eo amin'ny fiainana. Izany no tian'Andriamanitra ampitaina. Nahitsy ny Jesosy ny toe-tsain'ny fariseo sy ny raby amin'ny fitandremana ny andro sabata. Nambaran'ny mpamonjy fa mila mifandrindra amin'ny lalàna momba ny sabata ny asa izay atao, ary dia mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny izany asa izany. Jaona 5:17 manao hoe ny iraiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho miasa, hoy Jesosy Kristy. Ny asantsika manokana dia raharan'ny lalàn'Andriamanitra. Hoy ny didy folo manao hoe aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny biby fiomponao na ny vahiny izay tafiditra ao am-pahavadinao, aza manao raharaha akory, inona avy ary ireo karazana raharaha izay tsy tokony atao? Tsotra ihany, ny asantsika manokana fatao andavanandro dia raharan'ny lalàna tsy atao amin'ny andro fitsaran'Andriamanitra. Ny fianarana izay mahazatra antsika any am-pianarana dia tsy azo atao. Misy fanandramana tsy dia tsara ny ainana taloha. Misy hoe mandritra ny herinandro izy dia mianatra baiboly, io mianatra teolojia izany. Dia ao amin'ny andro sabata io ihany koa dia rehefa tonga ny fotoana ahafahana manao examen, fanadinana zany amin'izareo teolojiana, dia mbola mianatra ihany zareo. Any am-piangonana izy dia mianatra an'ilay examen ho ataony amin'ny herinandro. Anisan'ny toe-javatra tsy dia tsara koa izany, satria asa atao sy fianarana atao nandritra ny herinandro io zavatra natao io. Atsahatra ny fianarana, ny asa nandritra ny herinandro, fa hifantoka amin'ny fiderana sy ny fankalazana an'Andriamanitra. Didinin'ny soratra masina ary ny ametrahantsika ireo fanaontsika andavanandro ka anokanantsika ireo ora masina ho amin'ny fitsarana mahasalama, mba hiankofantsika amin'Andriamanitra sy hanaovantsika asa masina. Koa raha izany dia handray fanapahan-kevitra isika, ho tonga saina isika fa na dia minitra iray fotsiny aza no lanintsika amin'ny fieritreretana ny asantsika andavanandro amin'ny ora masina sabata, dia efa eloka eo anatrehan'Andriamanitra izany. Tokony hitsahatra isika ka tsy hanondraka ny tanimboly amin'ny andro sabata. Tokony hitsahatra isika ka hamela ireo raharaha izay nifatohan'ny saintsika nandritra ny herinandro amin'ny andro sabata. Misy ihany toe-javatra izay jeren'Andriamanitra manokana. Tsy hanome ranon'omby ve zany amin'ny andro sabata? Tsy hanome ranon'ondro ve amin'ny andro sabata? Azo atao tsara izany. Ireo biby fiompontsika izay tsy maintsy karakaraina, tsy tokony ho vonoina, ka rehefa tsy mikarakara azy isika dia mamono azy. Ilaina izany toe-javatra izany. Fa ny tena hevi-dehibe dia izao hoe avela avokoa ny zavatra rehetra, asa fivelomana nandritra ny andro sabata. Misy mpanoratra miteny manao hoe fahotana eo anatrehan'Andriamanitra na dia ny manokana 2 segondra fotsiny aza
hieritrretana ny asa fatao andavanandro. Tahaka izao zany tsika mova amin'ny fotoana moderna zao. Randray dia misy miantsontsika ny telefona mahakasika ny asantsika. Tsika ny am-piangonana ihany fa mandeha ny telefona dia misy zavatra maika hoy ny atao. Misy zavatra dia amin'ny alalan'ny telefona efa namany mieritreritra ny asantsika andavanandro isika amin'izay asa izay. Ankoatra n'ireo voatokana hikarakara ny raharahany fisoronana ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny andro sabata. Be dia be ireny karazan'olona ireny. Mety hoe ny mpiambina ny tanànan'Andriamanitra, mety hoe ireo mpikarakara ny lafin'ny teknika mandritra ny fotoam-pivavahana any amin'ny tempolin'Andriamanitra, ireo karazan'olona maro samihafa izay ampiasaina amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa izao no tokony ho tsaroana ho amin'ny mpiasa an'Andriamanitra rehetra. Sahan'Andriamanitra no karakaraintsika ary manompo an'Andriamanitra amin'ny zara fanompona izay ataontsika isika. Izao zany marina fa hoe mikarakara isika ny fanomponan'Andriamanitra fa tokony hifantoka amin'ny fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra. Ataovy am-pitiavana ny asantsika na dia mpiandry ny tanànan'Andriamanitra aza isika. Ataovy am-pitiavana ny asantsika na dia hoe mpikarakara ireo sahan'Andriamanitra amin'ny lafiny maro samihafa aza isika. Aoka hifantoka amin'Andriamanitra ny fijerintsika. Ho tafatoetra amintsika izany hafatra izany ka tonga n'izany asa izany mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo tsara ao misaotra anao zahay fa noraisinao mpiara-miasa manokana aminay. Mpiara-miasa aminao. Hitandrina ny sabata izahay ka ho sanatria aminay ny anao tsirambina na dia segondra vitsy aza amin'ny fiderana sy fankalazana anao amin'izany sabata izany. Mamelany elokay noho ny tsirambina natao taloha ary ankehitriny ome hery izahay mba tsy fantoka amin'ireo asa fivelomana andavanandro ny fianarana rehefa tonga ny sabata fa hifantoka amin'ny fiderana sy ny fankalazana anao. Tahio izahay, arova izahay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.